araka ny pejy. Loha hevitra no safiditsika androany anonako fiadanana aminareo dia ny loha hevitra hoe Jesosy Kristy ihany no Andriamanitra tsy toho. Ny toko sy andininy hitondrantsika ny fanazavana hoentitsika milaza ny famarinana ny amin'izany dia ny Apokalipsy toko voalohany andininy faha-valo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy irery any. Izao no alfa sy omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toha. Amen. Ilay andiny soratra masina dia tsy nijanona fotsiny ihany teo amin'ilay hoe izao no alfa sy omega, hoy ny Tompo Andriamanitra. No tsindriny tsara mihitsy tsy nijanona fotsiny ilay toko sy andiny teo amin'ilay hoe izao no alfa sy omega, fa ambaran'ny soratra masina amin'ny tsindrim-peo mihitsy hoe hoy ny Tompo tsy toha. Amen. Ny Tompo tsy toha zany no manambara eto amin'ity Apokalipsy toko voalohany andininy fahavalo ity hoe izaho no alfa sy omega. Dia raha hitaritsika kely ny fanazavana hoe iza moa io alfa sy omega izay milaza ny tenany eto amin'ity toko sy andininy ity hoe ny Tompo Andriamanitra, tsy iza fa Jesosy Kristy io. Jerentsika izay rehefa avy eo hoe pourquoi hoe Jesosy Kristy io Tompo Andriamanitra tondroin'ny soratra masina eto hoe alfa sy omega io, fa raha vakitsika ilay toko sy andininy tapany faharoa dia izao ny vaky teny hoe ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toha. Zany hoe mbola misy tsindrim-pifanondroa indray zany manambarany amin'ilay hoe tsy toha. Eo ambony dia hoe ny Tompo Andriamanitra, ary eo amin'ny tapany faharoa dia hoe tsy toha. Teo dia niteny hoe ahoana moa no ilazantsika fa manondro an Jesosy Kristy io toko sy andininy io, ny amin'ny fanambarana ny amin'ny hoe tsy toha sy ny hoe ny Tompo Andriamanitra, hoy ny Tompo Andriamanitra. Dia miangavy ianao hamaky manomboka eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo eo amin'ny Apokalipsy toko voalohany io ihany fahitany Jaona tao amin'ny tontolo selesta. Tsy maninona afaka vakianao manontolo io toko sy andininy Apokalipsy toko voalohany io, fa raha tombotsika eo amin'ny andininy fahasivy le izy, ny fisehoan'ny voninahitry Kristy, izao ny vaky teny. Izao Jaona rahalahanareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny fahafatesana ao amin'ny Jesosy, satria tao amin'ny Jesosy daholo ny antom-pahafatesana sy ny entité-an'ny fanjakana ny plénitude an'izany mbola lesona lavabe ihany koa izany toizantsika ny famakiny, dia tao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an Jesosy Kristy. Voatsindry ny fanahy grand F eto zany hoe Andriamanitra tsy toha no ambarany io. Andriamanitra dia fanahy. Tamin'ny andron'ny Tompo aho ka nahare feo mahery teo ivoko toy ny feon'ny trompety, nanao hoe izay zavatra hitanao dia soroaty ao amin'ny boky kampitondray ho an'ny fiangonana fito, dia ho an'ny Efesosy sy Smirna sy Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Philadelphie ary Laodikia. Eto le tena intéressant eto. Apokalipsy toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo fahitany Jaona zany. Dia nitodika aho nizaha ilay ny feo ny teny tamiko hoy Jaona zany en esprit en vérité ny resaka eto amin'ny fanahy sy fahamarinana fa tsy resaka faux témoignage. Koa rehefa nitodika aho dia nahita fanaovanjiro volamena fito, misy kody daholo zany ary teo afovoan'ny fanaovanjiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona, tahaka ny zanak'olona. Izy zanak'olona io Jesosy Kristy io.
jesosy kristy lay natao tonga ho zanak'olona, zanak'andriamanitra nampitafiana nofo, natao tonga zanak'olona ambany kely noho ny anjely hoy ny baiboly. Misy fanazavana ara-biblika sy ara-tsoratra masina daholo zany a, fa tsy manam-potoana isika ivalaparana be amin'izany, fa ho alefantsika tsikelikely ety any zany araky ny famangen'ny soratra masina sy ny fahafahana ny amin'ny fotoana hoentina manazava sy mizaran'izany. Ny akanjo lava hatrany atongony sady ny sikina fisikina-bolamena teo amin'ny tratrany, ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varaina manganoano, ohatra ilay voadio teo amin'ny fandrendrehana iny, ary ny feony toy ny firondrohon'ny ranobe, ary ny tanakitana fito tena tanany ankavanana izy, ary ny sabatra maranitra roa lela mivoaka avy teo ambavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. 7:12. Ary raha nahita azy aho dia lavo ny ankohoka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, fa izy nanendry ahy tamin'ny tany anakavanana ka nanao hoe aza matahotra izao no voalohany sy farany, dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay, sady manana ny fanalahidiny ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Koa soraty ny zavatra efa hitanao na izay zavatra ankehitriny na izay zavatra mbola ho avy rahatr'izay toy izanao ny famakina. Efa maty aho iny soratra masina manambara eto atao anatin'ity fahitany jaune, atao anatin'ny vision en esprit en vérité naseho any jaune ity, izao ny voalohany sady farany. Io lay alpha sy oméga ny resantsika teo. Faharoa dia ilay velona efa maty aho, grantaly aho fa tsy petit a, codex daholo zany nefa indro velona, nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainatsita. Iza daholo no nomena an'izany, iza no mitazona an'izany, iza ilay efa maty nefa velona indray mandrakizay araky ny voasoratra eto amin'ity bokin'ny apokalipsy ity, Jesosy Kristy. De tary ambonitsika namaky indro mihitsy hoe ny tompo Andriamanitra tiany tsy to, dia ty amin'ity toko sy andininy novakitsika faraparany teo dia mazava ny voasoratra hoe efa maty nefa velona indray mandrakizay manana ny fanalahidiny fahafatesana. Inona koa? Voalohany sady farany, alpha sy oméga. Zay no antony mahatonga atsika manindry atao anatin'ny fanazavana fa Jesosy Kristy ihany no Andriamanitra tsy to. Avery koa Jesosy Kristy ihany no Andriamanitra tsy to. Raha vao miteny an'izay hoe Jesosy Kristy izay isika, izy ihany no Andriamanitra tsy to, dia eritreretin'ny olona fa Jesosy ilay niaina 3 taona mahery kely tia tany, izy tonga nofo, zanaka mpandrafitra, izy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, izy nasitrana marary ny paralysisy, izy noentin'ny fanatany anefitra. Izany no eritreretin'ny olona fa ilay Jesosy Andriamanitra. Fa eto kely ny fijerinao sy ny fandinianao hoe ilay Jesosy tondroin'ny soratra masina iny, ilay tonga nofo efa maty nefa velona mandrakizay izay araky ny vakiteny novakitsika faraparany teo alpha sy oméga. Iny Jesosy nofo iny no miseho amin'ny jaune ao anatin'ny fahitana en esprit en vérité, dévoilé mihitsy révélé mihitsy amin'ny masom-pana misokatra hoe Andriamanitra. Pourquoi hoe Andriamanitra amin'ilay vatana voninahitra
dia lay mifakitsika teo ampovoany hoe masony a tahaka ny lelanafo fitafiny a mamirapiratra sy ny sisa rehetrarehetra. Afaka meditenao tsara mihitsy a io apokalipsy toko voalohany io a tenga ataon'ny fanahy masina anazavanao fa sûr et certain fa raha tena en esprit tsara ianao a feno fanahy masina dia tsy ho sarotro aminao a ny accepter ny fahamarinana zay zaraiko eto a araka ny soratra masina mivakitsika teo a fa Jesosy Kristy ihany a izy lay a tonga nofo a efa maty a indro velona indray a mandrakizay manana ny fanalahidiny fahafatesana. Izy ilay voalohany a no sady farany a, izy lay alpha sady omega, izy lay tompo Andriamanitra dia ny tsy tohany. Faites attention ary fa be da be mihitsy no tsy mino ny divinité an'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy eo satria tsy ampy a ny fanazavana ara-tsoratra masina izay tokony ho fahamarinana fovoarayany a, tokony ho tsapany a, tokony hamirapiratra ao aminy a, dia lasa mirenoncy an'izay fahamarinana zay izy manda ny maha Andriamanitra an Jesosy Kristy izy. Toy izy atsika manaraka amin'ny fanazavana tianao Jesosy a raha soa antsika rehetra sotra betsaka tompo a veloma.